Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Ampifaliana riavako no iarabanantsika tratrity Zoma fa 12 volana Aogositra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5 andiny fa 12 ka hatramin'ny 12. Tesalonianina voalohany toko 5 andiny fa 12 ka hatramin'ny 12 vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo zay raha lamba ekenareo zay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany. Miavana tsara. Ary mananatra anareo zay raha la anaro izay tsy mitoetra tsara. Ometoky ny malemy saina, ampahirezo ny reraka, mandefitra amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hamala ratsy olona, fa miazà mandrakariva hitady zay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Falia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinontsinona amin'ny faminaniana, fataro ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ray masino, manana sinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afatrafatra fara ho an'ny fiangonana tao Tesalonika ity zara Mofonaina ho antsika anio ity. Ny andininy 120 no hoentina mampahiry antsika ry afako. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara. Riavana hotsika teo hoe teny famaraparana afatrafatra ity andininy vitsivitsy mamarana ny Tesalonianina voalohany ity. Taratasy zay soatan'i Paoly ho an'ny fiangonana naoriny, fiangonana fatantsara, fiangonana tsy de tena hoe nanana olana ara-panahy de manahoana loatra tahak'izay tany Roma na tany Korinto, fa fiangonana azo lazaina hoe lamina ihany, marina loatra. Nisy ihany tao Tesalonika jiosy vitsivitsy izay nanozongozona ny maha-apôstôly am' Paoly, nisy ihany fampianarana ataontsika hoe nanozongozona amin'ny fiainam-panahin'ny mpino tao Tesalonika, fa tsy de mafy loatra tahak'izay nitranga tany Korinto na tany Efesosy koa aza, na tany Galatia izay be fampianaran-diso ny nitranga tao Tesalonika. Dia eto ary Paoly de manantitrantitra ny fanamafisan'orina ny atao hoe fiangonana. Amin'ny Paoly de miseho amin'ny endrika anankiroa ny fiangonana. Ny voalohany de ilay fiangonana amin'ny maha communauté na maha koinonia azy, ary ny faharoa dia ilay fiangonana amin'ny maha rafitra na institution azy. Io dia mandrakariva afangaron'ny olona indraindray. Eo lay fiangonana amin'ny maha communauté azy, zany hoe lay maha fiombonam-piainana azy, lay fiangonana ahatsiarovany olona maha fianakaviam-be iray azy, ary eo kosa nefa lay fiangonana maha institution azy. Ary tsara na manazava fa ndraindray ny mpino de variana any amin'ilay fiangonana maha institution azy. Marina loatra fa ny fiangonana de institution. Fa Jesosy namaka an'i Jesosy tsy nanorina n'ilay fiangonana institution loatra. Navelany ho antsika, ho an'ny apôstôly, navelany ho an'ny mpino ny anorina ilay fiangonana maha institution azy, izay hifanaraka amin'ny kolotsain'ny firenena tsirairay, hifanaraka amin'ny kolotsain'ny olona, hifanaraka amin'izay maha izy azy, zay le eglizy na le fiangonana maha institution na maha rafitra azy. Fa namaka an'i Jesosy de lay fiangonana communauté, lay fiangonana maha olombelona miara-monina sy mahavavolombelona azy. Iny naorin'i Jesosy, iny ny tenenin'i Jesosy ambonin'ity vatolampy ty naoriko ny fiangonako.
de ny voalohan'izay naorony tompo dia ilay fiangonana ahatserovany mpino hoe fianakaviam-be ray izy. Zay natonga azy nanasa ny tongotry ny mpianana, zay natonga azy nafatra hoe aoka hifanompo ianareo, aoka hifamely ianareo, aoka hifankaty ianareo. Lay fiangonana amin'ny maha communauté azy. Ndraindray rehefa adino reo zavatra anankiroa reo de miara-dalana mihitsy tsy afa-misaraka. Raha adin'ny mpino fa fiangonana institution izy de manjary tahaky ny manjary manilika ny hafa izy, manjary lasa mety ho tahaka ny secte mihitsy izy ndraindray, lasa tsy mipetraka trony lay ma fiangonana universel azy, ma fiangonana misokatra ho an'ny rehetra, mandray ny olona rehetra, malalaka ho an'ny rehetra. Raha vantany vao tsindrina loatra lay hoe communauté, iny le mahatonga lay teny hoe communautarisme. Zava-dehibe izy fa saingy tsy zay fotsiny. Raha ohatra ka adino indray raha vao tsindrina mafy loatra indray lay hoe fiangonana ma institution azy, de zao tsy azo ianana indray le fiangonana, satria lasa rafitra fotsiny, fitsipika fotsiny, lasa tsy atserovan'ny olona fiombonany aina, tsy afahan'ny olona mifakazaka fampitondra ny mavesatra, tsy afahan'ny olona mifampitondra ny mafy sy ny tahaka zany. Dia eo zany no ilana ny fahendren'ny fiangonana, no hoe ny eglizy dia lay ma communauté azy. Ary amin'ny ilany koa nefa izy de rafitra ka manana fitsaboana vavolombelona, rafitra eo anivon'ny fiarahamonina, manana ny fandaminany, manana ny fitsipikany, manana zay maha izy azy, zay rafitra anatin'ny fiarahamonina. Tsy azony tsy mifangaro am'izao tontolo zao fa manana ny atom-pisiny mazava. Nefa koa fiangonana fianakaviana iray, ahafahan'ny olona miombinaina, ahafahan'ny olona mahay mifamela, araka zany. Ka an'ity farapahana zay toeram-piarahatanantsika ity dia somary tsindrin'ny Paoly misimisy kokoa lay fiangonana ma communauté azy. Dia zay no mahatonga azy manafatra manao hoe tandreminareo tsara, miavana tsara ianareo. Jereo tsara zay mpanompon'Andriamanitra miasa ao aminareo. Hajao izy ary manafatra anareo mba hifampahery, tandremo mba tsy hifamaly ratsy, satria fianakaviam-be iray ianareo, ankoran'Andriamanitra iray ihany ianareo, maizy ianareo mifampahery. Aza delany andro mifanenjika fa aoka hifampahery, aoka hifananatra. Ny mahamaika tsy ny fampitsaraka handroaka ny hafa ivelan'ny fiangonana, androaka ny hafa hiala amin'ny fiangonana, fa aoka hifananatra, aoka hifampahery, aoka hifanoro. Ary mety misy mihitsy aza kely finoana, misy malemy saina, mety mitranga ao anatin'ny fiangonana ny hoe kristianina malemy saina, zany hoe kristianina izay mety ho ataontsika mihitsy koa raha hoe tsy mety mpanara-pitsipika, mpikomy lava. Le teny hoe le teny hoe ataktos, ny teny hoe ataktos amin'ny teny grika dia indiscipliné no heviny. Zany hoe mety misy mihitsy ao anatin'ny communauté io ataktos, zany hoe tena indiscipliné, tsy vonona mihitsy, hanaja zay mba fitsipika, hanaja zay mba fandaminana apetraka, fa de ataktos o Paoly. De zao mba hampahirezina izy reny. Paoly tsy niteny mihitsy manao hoe de roa hiala amin'ny fiangonana nge izy reny, na tahaka zany le teny Paoly amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo. Fa dia izy manao hoe anaro izy reny, teneno izy reny, dia hampahirezy kosa reo zay tsy mahajoro. Lay tenen'ny Paoly hoe ireo zay malemy saina, somary tsy tena malemy saina amin'ny lafiny loatra, fa somary sanaka sary kelatra. Ny fitenin'ny atomodiny hoe oligopsychos, zany hoe psyché, somary marefirefy saina zany ny dikany, somary tsy tena mahajoro loatra, tsy afaka tena ohatra hoe tsy sa maneho ny heviny, tsy sa tena mijoro an'izay maha izy azy. De ampahireno izy Paoly, ampahirezo izy. Rehefa koa malala isan'ny zava-dehibe mihitsy zany amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny ahatserovan'ny mpino fa tian'izy ao anatin'ny fiangonana. Raha misy toerana tokony ahatsapahan'ny olona fa tiany izy de ao anatin'ny fiangonana. Raha ohatra ka misy mahatsiaro hoe za tsy tiana ato anatin'ity fiangonana ity, za foana ny tsy tiana, za foana no enjehina, za foana no alaina baraka, za foana no atao an'izao dia hoy Paoly manao hoe ampahirezo izy, marary fanahy izy, ary mety marary fanahy mihitsy koa le fiangonana.
Fa Paoly de manazava fa zava-dehibe lay communauté de mihizaka ny mpino tsy misy eglizy na fiangonana tanteraka kristianina akory fa anjaran'ny kristianina ny miaina ny fitiavana ka ny kristianina tsirairay de samy mahatsiaro manao hoe tia nangizy eo anatin'ny fiangonana io na inona mety ho toetrany na inona mety ho fahalemetsy aza tsy fijoroany ary na inona mety ho indiscipliny mihitsy azo izy Paoly de zao tokony hatsiaro mandrakarizy hoe tiana foana ange izy tiany fiangonana mandrakariva izy na inona toetrany na inona tsy midika akory zany hoe manaraka fiainana baranany satria zay le jerentsika teo manao hoe ny eglizy koa de institution manana fitsipika izy manana fandaminana izy fa tsy manakana mihitsy ny ahatsapahan'ny olona hoe ny fiangonana de zahatra na rado ahafahan'ny olona mipita ahafahan'ny olona miaro tena ao anatin'ny onjan-drano dia eto ary ny andiny fa 1 no volazantsika teo fa hoentina mampahirentsika hoy Paoly manao hoe fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy izany tsara zany hoe lay fiangonana ao anatin'lay maha communauté azy maha fiombonana azy de taon'ny Paoly ny tsirairay ao anatin'ny fiangonana hamantatra ny zavatra rehetra lay teny hoe fantaro ny zavatra rehetra mazava be mihitsy ny matoateny ampiasain'ny Paoly amin'ny teny io ndeny faraika amin'ny 20 zany zay hoy izy manao hoe dokimajete lay matoateny hoe dokimajete dia avy amina matoateny grika hoe dokimajo ny hoe dokimajo de ny hoe zaho toetra na fakafakao ataovy mandalo test zay tsy maninona mihitsy satria ny dikany teny hoe dokimasia zao dia examen na épreuve na test na essai zany hoe rehefa todo zavatsara rehefa fatary dolo manodidina anao aza manana ataotsika hoe ohatra hoe manoloana ny fitsokany zavatra maro samihafa de zao aza mihidy fa sokafo ny sainao dia fataro zaho toetra ny zavatra rehetra zaho toetra zany hoe kristianina manana fahazavantsaina misokatra tsara tsy kristianina kanosa ka manaiky hidy ka tonga de avy hatrany de manidy varavarana vokatry ny atahotra na tahaka zany fa kristianina misokatra tsara jereo tsara ny sarin'ny fitsakana tompo tamin'ny maty nidy avatrano ny mpianatra tamin'ny maty Jesoa mona tamin'ny hazo fijaliany Jesoa nidy avatrano ny mpianatra fa izao rehefa nidy avatrano ny mpianatra de tonga Jesoa niditra tao an-trano na de nidy aza ny varavarana zany hoe zay ny fiaina kristianina ao aoriana fitsakana tompo tamaty ny fiaina kristianina de zao mety mihidy le varavarana zany hoe mety ho manana maha isika manana ny identité atsika isika manana ny valeur na ny sotoavina izay voizitsika isika fa izao tsy manakana atsika mihitsy zany ihidy izay maha isika atsika zay tsy voasakan'izay tsika tahaka ny Jesoa afaka mivoaka sy miditra na de midy aza ny trano tsy izay ny fiaina kristianina zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe zange naman'ny olona rehetra atao zay havananareo amin'ny olona rehetra zange mahay zavatra rehetra hoy Paoly zany hoe izay lay manana zay maha izy azy zay le trano mihidy lay ny fiangonana de manana zay maha izy azy manokana zay maha communauté azy zay maha institution azy fa izao tsy hoe mihidy izy de tsy afaka mivoaka tsony na hoe mihidy izy dia tsy afaka idirany hafa fa izao afaka mivoaka sy miditra amin'ny midy io izy zay le Jezo nitsangana tamin'ny maty tsika teo afaka nivoaka ary afaka niditra tao amin'ny trano mihidy ny trano ny mpianatra fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jezo dia tsy voahidy tsy voafefy ny varavarana etsony fa afaka niditra tao an-trano hoy ny filazan'ny Jaona azy Jaona 2:20 io zany de zao zay toe-panahy zay mahatonga amin'ny Paoly teny hoe kristianina misokatra ao anatin'ny fanananao ny mahaenao anao de tsy menatra ianao sa ianao mamantatra ny manodidina anao saingy ilay mamantatra dia amina mizaha toetra amin'ny alalan'ny saina nefa fa tsy hoe mizaha toetra amin'ny alalan'ny fanandramana atao amin'ny tena raha toka jehina tsaka le document épreuve avy amin'io ngeny zona ny teny hoe document
Zany hoe ianao zany dia rehefa mamanta-javatra de tsy hoe tsy maintsy mifokarongony avo fantatry fa hoe ratsy ny logony, tsy maintsy misotro toka avo fantatry hoe ratsy io toka io, tsy maintsy manao mama avo fantatry hoe ratsy zany mamy zany, tsy maintsy mifokarongony avo fantatry hoe aive ratsy ny logony. Tsy zay ny tiany Paoly tenenina, ny dikany teny hoe dokima-jao, de fakafakao amin'ny alalan'izay nao, fakafakao amin'ny alalana document, amin'ny alalana tahir-kevitra, tsy maninona, fakafakao alalino, fa tsy voatery hoe ampiarinao amin'ny tenanao vao fantatra hoe ratsy. Raha ray mantsy misy temana hoe ahoana fahatarana hoe ratsy ny toka nefa ianao raha mbola tsy nisotro akory. Fa afaka miteny amin'ny hoe fantatry ny toka ratsy izy satria tia ny tahir-kevitra, satria amin'ny totanisa ty hitako am'izao, satria amin'ny siansa de zao mivolaza ao simba ny aty miteraka cancer, ahoana lazanao fa ratsy ny sigara, de zanao hoe io ny atota-kevitra, io ny document, io ny test maro isan-karazany natao tamin'ny olona izay mifoka sigara, io ny documentia zay milaza fa rehefa natao fizahan-toetra, natao épreuve ny olona mifoka sigara de mazava io, na ny olona misotoka de io tak zany hoe Paoly zany eto de mampirisika atsika hamantatra zava-dehibe zany le fahalalana, tsy no hoe manana préjugé fotsiny. Marina loatra fa misy zavatra zay tenenina atsika hoe ratsy, fa ireny zavatra tenenina amitsika hoe ratsy reny amin'ny alalan'ny fampianarana tak zany de fantatra fa efa nozahana toetra tsika rehetra, de enao mety tsy nanao fikarohana fa ratsy ny fandoroana ala, fa zao tamin'ny alalan'ny fampianarana tahir-kevitra maro samihafa dia efa nisy documentia be dehibe ny laza fa ratsy le fandoroana ala. No zany dia afaka miteny an'izay mihitsy ianao, afaka milaza hoe ratsy ilay izy. No zany dia tena eto zany de zava-dehibe zany hoe kristianina manao fikarohana, kristianina resy lahatra, kristianina vonina hisokatra amantatra ny manodidina azy hoe dinona ny ratsy, anana ilay toetra mamakafaka, tsy le toetra mihinanam-bolony, toetra manaiky hianatra, toetra manaiky andalina, tsy hihinanam-bolony. Ary ny faharoa de Paoly manao hoe rehefa lazaina aminao, rehefa naseho tamin'ny alalana tahir-kevitra, naseho tamin'ny alalana fampianarana, rehefa voafakafaka tsara fa hita kosa fa ratsy, de zao hazony mafy izay tsara. Lay matoa-teny hoe hazony mafy ilay izay tsara, nazahoana teny hoe catéchumène, catécho, ny teny hoe catécho de milaza hoe tazony mafy, tazony mafy, hoy no amin'ny teny frantsay hoe tenir fortement, tazony mafy fikiro, hotsika hoe ino azahoana ny teny hoe catéchomène, dia fakany teny mitovy amin'ny teny hoe catéchomène, dia zany hoe ampahafantarana mba hiazonana mafy, toerana fahampahafantarana mba hifikirana mafy amin'ny finoana, dia zay ny catécho. Dia hotsika hoe lay rehefa fantatrao zany lay tsara dia azoninao tahaka ny miazona zavatra sarobidy. Catécho zao raray mbola adikako hoe posséder, mbola adikako hoe lasa fananana le izy, lasa fehezina le izy. Zany hoe Paoly zany de mampianatsika fisaina manao hoe rehefa mba nampianarina anao ka fantatrao fa tsara de azony le izy, azony mafy zay tsara, fikiro mihitsy. Raha piaritsika ny fiainana andavanandro mipindra zany rehavako malala de betsaka ny kristianina na itsika mpindra indray very tsy tena ampifandalinana, indraindray manao fitsarana ivelany, indraindray tsy lalina ny fomba fijerintsika, de indraindray manjary tsy tena mahajoro manoloana ny fampianarana zao tontolo zao, tsy mahavaly fanontaniana maro satria tsy lalina, tsy tena mandalina tsara isika pino. Fa eto Paoly dia samy atrika an'izany mihitsy. Jereo tsara nge Paoly amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 miakatry Paoly any amin'ny tepolo-tsampy, any amin'ny areopako, tonga mijery ireo tepolo-tsampy be dibe tany Atène, ary dia miteny samy adevitra amin'ny olona ny amin'ny finoana, ny olona mezan'ny olona izy fa samy nijoro tamin'ny finoana, ary alaivo saletsainy zany izy
manatsaina farany hitatsaina de samy teny amin'ny olona manao hoe itsy Andriamanitra zay misy tsangam-bato be deaibe dia misy karazany Andriamanitra be deaibe o ty ho an'ny Jupiter ty ho tia ny tsangam-batony Jupiter ty ny tsangam-batony Dionysosy ty ny tsangam-batony isan-karazany Afrodita isan-karazany eo de zao misy anankiray eo manao hoe ity tsangam-bato ho an'ilay Andriamanitra tsy fantatra de jereo ny raha nitatsainy Paoly hoy izy manao hoe tongeto hampianatra anareo an'ity anankiray zay tsy fantatra reo ty ity no ampianariko anareo riavako izay toetsaina izay fahasahiana mijoro tsy menatra amin'ny fijoroana izay zay kristianina tsy manidy varavahana fa samy resaka amin'ny finoany samy atrika ny finoany zao tontolo zao zany no afaka mijoro zany no atona hoe tenen'ny Paoly manao hoe katekeo zany hoe kateko zany hoe olona miazona tsara fa tsy mandositra tsy matahotra ny resaka am'izay mety ho fampianarana maro isan-karazany sa mandresy lahatra marina loatra fa mifady ny anganom-bavy antitra isan-karazany mifady ny adevitra tsy mampandroso fa zao kosa samy fanandrina am'izay mety izao tontolo zao manahoana ny finoanao manoloana ny mondialisation manahoana ny finoanao mezaka manoloana ny fizakazaka ny silamy manahoana ny finoanao manoloana ny filozofia ny tonjato faraikam-poroapolo momba ny fahafahana filozofia ny tonjato momba ny fanimpona isan-karazany eto amin'ity zao tontolo zao ty manahoana ny teolojia atsika manahoana ny finoantsika zany rehetra dia tokony hananany piny fahasahiana zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe document mampiasa teny hoe document zao miezanareo mamantatra aza mijanona tenany mieza mikaroka mieza mamakafaka fataro ny zavatra rehetra tsy mamerimberina na manao tsy anjery fotsiny ny am'izay mety ho zavatra efa tany elona tahaka izany fa izao tena samanana mijoro mahay mamantatra ny fivoarany zava-misy mamantatra ny fivoarany finoana ao anatin'ilay zava-misy Andriamanitra mamela ny zavatra rehetra ivoatra fa ao anatin'izany fivoarana zany ko ny saina ny teolojia dia ilay mipino ny fahasahiana am'zany de eto Paoly de mandresy lahatra mihitsy manao hoe azomy mafy kosa zay tsara fa ny faharoa zay mety ho fakapanampino de zao lay tsy fiazonana mety ho betsaka ny mahafantatra zavatra tsara sa mamakafaka fa indraindray tsy vao azo mipino ny tsara ary io nefa lay matoa-teny mamarina diny faharoamoroapolo le manao hoe fadio zay ratsy dia lizy moa nataontsika hoe fadio ny teny malagasy nandikany azy hoe fadio ny fanao ratsy rehetra fa le izy tsy tena hoe fadio loatra fa hoe apekesite zany hoe milaza alaviro andosiro ny fanao ratsy zany hoe rehefa fantatrao ny tsara de tazony ary ny ratsy andosiro zany hoe mety ho hito ihany le ratsy fa andosiro izy zany hoe azakekezina izy fa ny tsara tazonina nefa malala am'izao vanim-potoana izao de mampahery anao aran'ny tompo eto mampahery anao am'lantony tenin'Andriamanitra tony kristianina miazona ny finoany am'ty zao tontolo zao ty fantatrao ve ny maha ianao fantatrao ve ny mahapino anao fantatrao ve fa Andriamanitra tianao fantatrao ve fa Andriamanitra mamela heloka fantatrao ve fa Andriamanitra de mampianatra anao ho tiany manodidina anao ho tiany hafa fantatrao ve fa Andriamanitra de nitaonanao amela ny heloka ny hafa fantatrao ve fa Andriamanitra de natao an'ny tiany olona rehetra ny pino de afaka malala de tomony tompo ifaly amin'ny fiainana isan'andro ao anatin'ny fanarahana any Kristy fataro ary ny zavatra rehetra fataro tsy amin'ny alalan'ny fanandramana akory fa fataro amin'ny alalan'ny amin'ny boky amin'ny baiboly amin'ny soratra masina de zay tsara kosa tazony mafy zay efa nampianarina anao tazony ny sotoavina ary zay fantatrao fa ratsy alaviro vavakisika tompo hoe misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao manome fahazavan-tsainanay manome nitaonanay amantatra ny zavatra rehetra de ataovy toetra anay tompo ny ity mamakafaka ty mandalina ny teninao ary mitandrina ny fahamarina ny teninao miazona ny sotoavin'ny teninao zay fantatray fa tsara ary nampianaranay hatry ny fony fahazaza aza mivavaka zay tompo mba hatsiarovanay fa
manana namana sy mpiara-mivavaka zay ao anatin'ny fiangonana ary samy tianao izahay, tianao hovonjeny izy ao tontolo zao ary rahay de fiasana atao aminao ho fantsona mitondra fifaliana sy famonjena ho an'ny manodidina anay amin'ny alalan'ny finoananao Jesosy. De ampahirezo zay Tompo mba ho kristianina manana finoana, tia fihavanana, tia mampahery ny hafa, mitoetra amin'ny fanarahana anao. Ampitoera ty anatinay ny fanahinao masina de le fanahy ny fahazavan-tsaina. Ataovy manapaka eo aminay Jesosy. Ny fiataranao sy ny fifalianao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Mitoera aminay Tompo tsara. Amen.